mbola mpifaliana mandrakariva ry avana ny ara-banantsika nyty androany ity ary engane ny fahasoavan'andriamanitra ho amintsika mandrakariva. Miaramila betsaka loatra izay ndray zany no lohateny zay raisitsika androany na lohateny ty mofinaina zay ho tanterahantsika ity. Ao amin'ny mpitsara toko fahafito andininy faharoa no misy ny teny aroy Jehova tamin'ny Gideona, maro loatra ny vahoaka eo aminao ka tsy hanolotra Midianina eo an-tananao aho, fa andao irearea amiko ny Israely ka hanao hoe ny tanako ihany no namonjy ahy. Natao lalàna teo amin'ny Israely fa mialohan'ny hirotsahan'izy ireo anady dia tokony hatao amin'ny tafika izao fanambarana izao. Iza ny olona efa nanao trano vaovao nefa tsy mbola notokanany? Aoka handeha hiverina ny trano izy fa andao maty any amin'ny ady izy ka olo-kafa no hitokana ny tranony. Ary iza ny olona efa nanao tany-boaloboka nefa tsy mbola nihinana ny vokatra? Aoka handeha hiverina ny tranony izy fa andao maty any anady izy ka olo-kafa no hinana ny vokatra. Ary iza ny olona dia toy izany hatrany izay tokony atao lalàna. Mbola niteny amin'ny olona ihany ny mpifehy azy ana hoe iza ny olona izay matahotra ka hosafo? Aoka andeha hiverina ny an-tranony izy fa andao hiketraka tahaka ny fony koa ny fonon-dralany. Deutéronomie 20:5-7 misy izany teny izany. Satria vitsomonja izy ireo raha mitaha amin'ireo fahavalo dia ny miaramilan'ny Midianina izany ry havana dia gaga Gideona raha tokana hanambara Andriamanitra fa lehibe loatra ny tafika ao ka mila anesorana izany. Ny tompo anefa dia nahita ny avinavina tao am-pon'ireo olona izay nandeha tamin'izany fotoana izany, ny tsy finoan'izy ireo, ny fanentanana izay mampihetsi-po sy ny antso mampihetsi-po nataon'ny Gideona no nahatonga azy ireo hirotsaka marobe tao amin'ny tafika avy hatrany. Kanefa maro tamin'izy ireo no feno tahotra rehefa nahita ny abetsaky ny tafiky ny fahavalo dia ny Midianina izany. Rehefa handresy eo aza nefa ny Israely dia ireo indray no ireare sy aka ny voninahitra izay an'Andriamanitra ka hiteny hoe ny tananay no nahazona ny fandresena ka tsy anaiky fa ny an'Andriamanitra no mitarika azy ireo. Nakatoy mitorolalina avy hatrany Gideona ary tamin'ny alahelo lehibe no nialany no nahitany sy nandraisany fa ny apahatelo ny andro tokon'ireo miaramila izay miisa 2,000 lahy dia niverina nody tany an-tranony avokoa. Teanao zava-dehibe ho atsika ny tompo. Tsy ny amarotsika no ahazontsika fandresena fa ninona amin'ny alalan'ny fanolorantsika ny fanahintsika ho an'i Jesosy. Tokony handroso amin'ny hery isika sady mitoky amin'ilay Andriamanitra Israely mahefa ny zavatra rehetra. Misy lesona izay azontsika tsoahana eo amin'ity tantara mitafy Gideona ity ry havana. Ankehitriny irin'Andriamanitra ihany koa isika amin'ny alalan'ny ezaky ny olombelona ary ahatanteraka zavatra lehibe amin'ny alalan'ny fitaovana marefo. Tian'Andriamanitra izany ny hanao asa lehibe amin'ny alalantsika. Misy ezaka ataontsika miaraka amin'ny fitahin'Andriamanitra ary eo amin'ny faharementsika mihitsy no anehoan'Andriamanitra ny fahatanjahany. Izay ny lesona azontsika tsoahana koa dia mahereza amin'ity androany ity fa Andriamanitra ombantsika. Amen. Ivavaka isika. Sotra tompo any amin'ny teninao mba ho mpandresy izahay ary antoraka eo aminao hatrany ihany koa dia momba amin'ity tontolo andro ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.